Natanteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety androany ray aman-dreny mijoro nandritra izany no nanaovan'izy ireo antsoavo an'ny hery rehetra eto amin'ny firenena mba samy andray ny andraikiny manoloana izay savorivory misy amin'izao fotoana izao zay. Miantefy amin'ny mpitondra fanjakana, mpanao politika ary ny hery rehetra eto amin'ny firenena ary ny vahoaka malagasy ny antsoavo ho fandraisana andraikitra nataon'ny ray aman-dreny mijoro. Ho azy ireo dia tokony tsisy ny fanilika andraikitra fa samy manana jidy amin'ny famanan'ny kriziny rehetra. Ny savorovoro misy amin'izao fotoana izao dia savorovoro vokatry ny fahantrahan'ny saina, mahantra ny saina. Ny fahantrahantsika dia vokatry ny fahantrahan'ny saina daholo. Ka ny antsonay rehetra ity zany dia manao izay ahatonga saina ny tompona andraikitra isa tokony hoe zao an'ele izy. Ka izay natonga an'ilay antso hoe antsoavo ataon'ny ray aman-dreny mijoro ny savorovoro kilato. Ekena fa misy fotoana savorovoro ary tsy maintsy mamala amin'izany tsika. Tsy voazoana antsika ny savorovoro teto hatramin'ny fanjanahantany, hatramin'ny voanisy ny fahaleovan-tena 15 taona savorovoro foana aoka ilanto. Ary namenay andraikitra manokana moa le mpitondra satria le mpitondra dia hoe nareo ny tompona andraikitra voalohany. Marina fa amin'ny tompona andraikitra voalohany io izy teo amin'ny savorovoro hatramin'izay dia raha nisy savorovoro dia lay nitarika an'le hetsika no mitondra. Ohatra zany tao ry président Ratsiraka, ry professeur Azafy, ry Bangiara Valimana mitondra fotsiny amin'izao izy. Fa ny tamin'ity aloha tsy maintsy lazaina kosa dia zao izay nitarika an'le hetsika tsy mitondra rely fa natao hoe tsy maintsy miara mitantana ianareo. Nina nisy lasa savorovoro le fitantanana. Dia eo zany mahantso hoe nareo ny tompona andraikitra voalohany, izay le zavatra mipetraka, nareo nefa nanaiky hitondra, zay so le andraikitra. Mikasika manokana ny kandida izay takiany vondrona raisam-pirenena amin'ny felany dia nilaza ny ray aman-dreny mijoro fa anjaran'ny kandida ny tokony handray fanapahan-kevitra. Ray aman-dreny mijoro no hiteny hoe mialahana ao. Zay foana anie le mampisaritaka zavatra. Fa raha mba mandraiky andraiky izao ny communauté internationale dia izao ndray ary anao atao andray ary makatao tsara zay. Fa io le mifampibaiko io ny manahina. Fa ny hevitra io dia mazava. Malagasy resaka politika ny fikotana ny savorovoro eto resaka politika ary amin'ny samy malagasy no tena havany olana. Manamafy ny ray aman-dreny mijoro fa ny fifidianana ny vahaolana ahafahana miala amin'ny krizy ary ho azy ireo dia fandanimpotoana no mbola anaovana fihaonana afindray. Ho azy ireo dia ny soro-dalana no efa mifanarahan'ny mpanao politika ary tokony io ny tohizana sy tanterahina.